Ry havana rehetra malala ao amin'ny tompo na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina, misaotra antsika be dehibe dada mahatsiaro manome voninahitra amin'izao fahalasana ny mamy zao. Ny fifaliany dada dia tsy hoe ny fahalasana ny maty, fa mahitanareo zanaka rehetra hatrany ampitan-dranomasina miazakazaka mirodorodo daholo tondram-bavaka ho anay. Zany ny fifaliany dada zany. Dada tsy rery mihitsy fa manantsanaka be dehibe. Ary mbola mino ianareo fa ny vavaka ny olona maro ny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra, dia mbola mba mintsika fa mbola ao Andriamanitra, mbola hiazakazaka foana miaino dia mamaly vavaka. Zany ny fifaliana eto amin'ity tany fandalovana ity. Ka izany isoroko anareo be dehibe mahatsiaro azy. Ino ny reninareo? Zany ane tsy hoe nakaiza izy teo tsy hitatsony very mandrakizay dia mampitomany mampalahelo. Tsy zany ny sary ao anatin'ny saina, fa ohatrany hoe niaraka ny asa tany, niaraka nampidi-drano, feno fotaka tao, tena mafy. Arivany andro nody tampoka teo hoe ry nakaizy mama le nisy potaka teo, le nitondra angady teo, le niaraka vetivety teo. Tsy hoe inisy volatsaka anaty fotaka ao vonjera olona, fa nisy nitondra iza efa lasa nody eny an-trano. Diotsika hoe ay ve ame lesa nody eny an-trano izy mba iza koa no nakazo vetivety teo. Tsy hoe mandrakizay fa mbola miona ao an-tranony ray. Dadany efa tany aza adino efa tany nandritra nora maro dia maro dada. Ary za mihitsy rehefa niteny tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana izany, hitanareo ny amin'ny boky hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra zany zavatra lazaiko zany. Tapitra hitako daholo araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ny any an-danitrano izy izy tsy misy fitenin'olombelona, zany hoe tsy misy vocabulaire, tsy misy voambolana malagasy entina ny ilazana ny atsara ny any an-danitrany. Fa raha vao tonga any mihitsy ianao hoy ny teny apôstôly Paoly tsy manana teny alokon'ny vava fa tsy hoe izay ihany. Raha mahita an'izany voninkazo zany ihany ianao, sady mihira no mitehaka, dia midanaky ianao fa tsisy an'izany eto ambonin'ny tany hoe mihira aveo nareo ry voninkazo, alleloia, mitehaka zavatra hitanao any tsisy eto ambonin'ny tany fa danaky ianao na ny atsara ny tarehan'ny tanàna ny toerana misy ianao. Zany ny zavatra mahafaly any an-danitrany. Ary raha vao alohan'ny hafatesan'ny mama amin'ny 5 maraina eo fifoa na eny feo nanao hoe efa voahomako azy ny seza fendriana ny fiainana mandrakizay. Voahomako azy, zavatra nomanina, zavatra ny sairanana ve ho jerenao fotsiny. Voahomako azy zany seza fendrianany amin'ny fiainana mandrakizay. Vao amin'ny 5 maraina taitra dia hoy za hoe misy maty
zany ato aminay saza nao any izy miteny hoe vomako ho azy nao tsy za zany ho azy ka ao aminay misy olona anakiroa efa voan'ny corona efa négatif adolo ireo dia ozy aho hoe izy am'ireo tsy ao anatin'ny saiko mihitsy mbola mahandro sakafo izy amin'ny enina amin'ny fito amin'ny valo sakafo amin'ny sivy lasa misy soni be dehibe moa tsy maintsy mbola ataoko amin'ny folo sasany a dada aingana metsika mama ha tonga atao a efa tsy hitatsoa zay natao zay fotsiny zay vao nahita azy ady ozy hoe ay io kaiky ale nataon'i Jesosy io fa nomaniko azy ny seza fendrianana mandrak'izay vona tsiaro an'ilay tenin'Andriamanitra dia fa tonga dia niteny hoe tsofina rano letsy any amin'ilay tsara lavitra indrindra ho voninahitr'Andriamanitra zany dia mba mitehaka ho an'ny tompontsika saotra Jesosy saotra Jesosy zany zavatra zany mahafaly io ny natonga ny apôstôly Paoly miteny hoe na maty a na velona dia ao amin'Andriamanitra ino moa tadiavintsika raha tsy zay fa raha ny zanako kosa tsika rehetrarehetra zanaky dada sy neny manerana ny tany manerana zao tontolo zao ny hoe ny lasa miverina nanompo sampy zany ny tena mampalahelo anay zany ny tena very na lasa miverina amin'ny fomba n'izao tontolo zao ka very any amin'ny afo be zany mampalahelo an'Andriamanitra ary mampalahelo ahy fa ny fifaliako ho ny apôstôly Paoly dia ny mahita ny zanako fa mandiaraka ny fahamarinana ny zanako fifaliana zany ary zany a ny fampiarabantsika sy fampiononatsika saotra tompoko efa nisaotra teo a pasteur Dody solitena ny fianakaviana misaotra azy a efa voalaza avy aminay daholo zay rehetrarehetra zay a misaotra anareo tsy mipasoka zay efa malama antsony aho fa dia niteto toerana sisa no andasako fitenenana voalohany indrindra dia ny fitondram-panjakana isan'ny tokony avy na sivily na miaramila manomboka any amin'ny filohan'ny fokotany zany mandra-pahatonga ny filoha tampony amin'ny filoha-pirenena ambony indrindra Andry Rajoelina menakavy izay nitondra fampiononana ho anay saotra tompoko voaray zany tain'Andriamanitra tokoa salama soma tsara daholo ane ianareo menakavy amin'izany saotra koa tompona ndraikitra ireo mpitandrana rehetra any amin'ny fiangonana raha vavy rehetra satria reko daholo zany a voaraiko daholo zany rehetrarehetra zany a voarain'ny fonay tsy hosorotsiritana tahaka ny volo zany na afaka avahana tahaka ny ketsa fa dia misaotra re tompoko misaotra fa tsy ho adinona zany firaritsoa fampiononana nataonareo zany mariky ny firahalahiana sy ny fiaraha-miory noho ny amin'ny fiaraha-miasa ao amin'ny tompo ny farany tsy dia zay kely indrindra kory fa ningeza indrindra fa dia ianareo zanako mama ato anatin'ny sany FPVM rehetra ka hatrany ampitan-dranomasina rehetra misaotra anareo tamin'ny fitondranam-bavaka aloha tsy nisy fotoana mihitsy kely hitondranam-bavaka amin'ny folo sasany izy a tonga dia zay tapaka ny lalan-drany nentina vetivety tany amin'ny hôpitaly veo ia
daloha atao sikana iranika tapitra toy ny amin'ny efa mitramo sasany nanomboka folo sasany raiky amby folo sasany roamby folo sasany am'ray sasany anymaro sasany mbola any amin'ny hopitaly mbola atao scanera hony valiny scanera roamby sasany eo itony be falatanana hony atao réanimation saiko zany afoza hoe sy efa tsy aotsony izy efa nikopa kelatra inona amin'ny roa sasany ny telo sasany amin'ny folo sasany alina tonga ny telefona tsy namatsika tsony izy dada dozy aho hoe tsy vozao fa tamin'ny folo sasany maraina izy rehefa tsy namatsika misaotra anareo mitondra mibavaka misaotra anareo be dehibe zay solotena amin'ny fiangonana ny barom-piangonana indrindrindrindrindrindra miazakazaka hatrany amin'ny hopitaly nakatsy nakaroa nandany izay vola tokony aloha rehetrarehetra any amin'ny hopitaly mihoatra noho zany mihoatra noho zany mihoatra n'izao mihoatra n'izany tsy vitany hoe maty izy dia io ny anareo dada io ny anareo fianakaviana fa mbola niazakazaka dodododolona jery voninkazo hoe jery vatapaty jery inona jery inona jery inona tsy nisy fotoana akory hoe andao endrasapaty zany na dia nitadiavinareo ary zany hoe andao mba endrasapaty fa aza dia ataoka an'izany to maty dia alevotro zany noho ny amena toko dia tsy azo atao zany ka rehefa samy tsy azo atao ihany zany dia tonga dia asitrika izy vitsy zay rehetrarehetra zay trany ampandevenana tany amparovana fangadenany fa vita ny fiangonana ny trotrony fiangonana misaotra tompoko tsy ny maty ny mahafaly fa ny firaisan-kina feno fitiavana na ataony fiangonana manontolo tsy voatanisy atao dodoolo so misy malahelo fa dia misaotra sitraka ento matory hovaliana rehefa matsy ahy ny Hafatra dada dia zao ozy manko ny olona hoe aizy dada manao n'izy ao hoe efa fatiko ho ny dada dada tsy maty rehefa tsy maty ohatr'izay tsy maty tsony araka ny tenin' Jesosy hoe anganareo koa matahotra azadiny fa ny FPVM manametrahany tompo amin'izany mihitsy hoe nga ianareo koa matahotra raha resaka corona ny FPVM be dehibe mihitsy ny fiangonana mahasitrana ny corona amin'ny alalany vavaka rehefa afaka mihitsy ny tahotra ry havana azadino zany ny tahotra ihany mamisavy teny io hoe za tsy andeha za matahotra io resena rehefa afaka io tahotra io tsy maintsy melo lalana antsika ny tompo ny tompo tsy mba maniraka olona fatahotra jereo ny baiboly fa mariny zany raha iady amin'ny amalekita raha ny zanak'Israely mbola zao ny teniny be loatra zay ny tenin'Andriamanitra be loatra analana ka hoana ny fomba analana azy dana entony miaramila ry amoron-drano ary isotro rano ka izay maka rano rehetra amin'ny tanany hosotrona avao asevomody fa tsy ilaiko matahodrano rano avy atahorana fa zay milelaka io rano misotro rano ohatra amin'ny filelaky ny alika zany ny tsy matahodrano zany vitsy kely sisa no misotro rano ohatra ny fisotron'ny alika rano reo vitsy kely reo sisa reo ny ao Jehova reo no nandray sabatra reo no nivavaka vitsy kely reo fotsy na resy amanalinaliny ny amalekita ary nataon'Andriamanitra mifamono mifandramatra ny izy samy izy miady amin'ny zanak'Israely zany tsika riavana ny angatahako mihitsy amin'ny FPVM rehetra efa nananany ane zany finoana zany
mbola anananareo finoana foana mbola iady amin'ny coronavirus ary tsy maintsy resitsika io noho ny amin'i Jesosy mevoninahitra ny tompontsika. Ny matahotra sy ny sarotahotra tsy mba tian'Andriamanitra zany, tsara pilazantsara zany. Anaraka zao famantaran'izao no mino zay, zay mino ihany no mahazo famantarana, mahazo fanampiana, mahazo hery, omena ny fanahy masina, omena ny fiadina. Rehefa matahatra ianao a, petra tsara fa maratra ho ianao. Vitany amin'ny mama, Jesosy mihitsy no miteny hoe vita avy amin'izay, mba ho tahaka an'izany eny antsika. Fa reo mitompo no manao hoe vita amin'izay efa ndao hoe miara-miakatra daholo tsika rehetrarehetra ve tsy zany aty hoe aleloia any an-tanitrany, mba voninahitra ny tompo hoe saotra tompo, saotra tompo. Ka dia manoloana zany rehetrarehetra zany a, ny tompo efa nilaza tamin'ny heriny fa momba atsika, miasa ho atsika, miady ho atsika. Fa miaina mihitsy zao a, nisan'ny voan'ny corona. Saotra ny tompontsika ary mbola ena za mino fa iangona amin'izay tsika. Teka ho an'ny tompontsika amin'izany. Zava-dehibe ohatry zany ve ny vitan'ny fiangonana, dia mbola akatona indray ny fiangonana sanatria mivava amin'izany. Tsy manaiky an'izany Andriamanitra, na misy roa sy telo aza ao am-piangonana fa ireny no mahery, ireny no mandresy. Ary tsy mandresy ho an'ny tenany ihany a, fa mandresy ho an'ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina rehetra. Saotra ny tompo. Ny hafatry ny tompo homeny antsika androany dia ny Jaona voalohany toko 5. Jaona voalohany toko 5, zany hoe ny apokalipsia avy any ianao ny mandesy any ianao ny mahesy dia mahita ny Joda dia ny Jaona. Jaona voalohany, epistily voalohany ho an'ny Jaona, Jaona voalohany toko 5. Hoy izy ny andininy fahefatra ny anaran'i Jesosy hoe andininy fahefatra, fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo zao. Zay a, zadino zay a. Raha vao mandray an'ny tompo mihitsy ianao, tena mahatsiaro mihitsy aho fa za zanany, tsy foiny, lay tiny, mpandresy ianao amin'ny zavatra rehetra. Tao anatin'ny sainy zany, mpandresy. Raha vao anatin'ny sainao mihitsy hoe misy mpandresy a, aty amiko daholo ny fiadiana rehetra, teny fotsiny hoe miala. Zay dia lasa ranony tompo kely fotsiny, pitika kely fotsiny, mahery ny rano Jesosy zipitiny iny. Le ianao manam-pinoana mihitsy ny mampahery an'izany, mampandresy zany zavatra tsisy dikany zany. Vavaka ary ny ampitan-dranomasina nenay ihany, fa dada koa mbola mandray olona any ihany, miresaka amin'ny skepe, raiso rano, miainao ny dadanao a, amasino rano, aingana anao raha mbola velona koa, topa sain'iny roanao amin'ny anaran'i Jesosy, sotroiny ny anaran'i Jesosy, vava amin'izay mampahery azy a. Vitan'ny vavaka, merci dada. Zava-dehibe zany, le hery avy eny aminao mihitsy no atosaka ao a, lasa mino ranomasina rehetrarehetra sy ny abakabaka iny a, tonga ny alavitra be any. Saotra nareo zay, manao zany daholo ianao reo mpitandrana any ampitan-dranomasina, faly eny foko menao zany, mahainao zany daholo eto Madagasikara, faly ny foko mahainao zany. Ka izay rehetra naterak'Andriamanitra hozy maharesy izao tontolo zao. Ary ny fandresena zay enti maharesy izao tontolo zao a, dia ny finoatsika. Zay any. Raha vao manam-pinoana ho ainao tsy maintsy mandresy, saotra tompoka amin'izany rehetrarehetra zany. Ka dia petraka eo am-pelantanan'Andriamanitra indray ny teny tamin'ny heriny hoe mpiara-miasa
amin'Andriamanitra isika. Mahereza, matanjah, aza merikerika foana fa ny tompo momba antsika na atsahana tanàna. Araka ny teniny hoe oko fantatra ao ao zay, za efa tianareo taloha. Zany olona ty zany a, tsy mamela n'inona olo tiany ho resy na ho kivy amin'izao fiainan'izao tontolo izao. Misaotra antsika rehetrarehetrarehetra mahereza tao.